lasa mora kely aminao a ny gitara rehefa tonga ny fotoana hoe ampiaranao a ireto a zavatra lazaiko reto. Isika rehetrarehetra dia samy malala fa enjikenzika be a ny fiainana amin'izao, na ho anareo malagasy a mipetraka any ivelany a na isika eto Madagasikara, na enjikenzika aza nefa ny fiainana azo atao a ny manatratra objectif. Ohatra raha misy amintsika mahalala zavatra ka ampiarinao iny a dia mitondra vokatra, fa misy amintsika indray mpanenjika teknika, mpanenjika tutoriel, mpanenjika conseil eraky ny tanàna momba ny zavatra marobe na mozika na lafim-piainana hafa, fa eo amin'ny pratika sy ny action isika tsy manao na inona na inona dia tsy mety mahita vokatra. Za zao ohatra nampianatra antsika hoe ohatr'izao ohatra ny atao hoe gamme diatonique hoe do ré mi fa sol la si do, dia mahay an'izay ohatra ianao dia misy amintsika efa atoroko hoe 15 minutes isan'andro anie dia efa ampy ahaizanao gitara dia misy amintsika manasarotra fiainana be tena tsy mety amintsika mihitsy zany hoe amoraina zany le fiainana dia asarotintsika foana. Dia inona le asarotina isaky ny sabotsy na lahady avy mivavaka ianao vao mandray dia inona ny vokany a very fotsiny volan'ny hividianana gitara ianao tsy mety mahay satria sarotra be aminao le mampiatra an'le conseil hoe mandray gitara 15 minutes isan'andro na mazoto na kamo. Za hitanareo zao tsy mba hoe isan'andro no mazoto mitendry fa indraindray ihany vao mazoto, fa isan'andro kosany a dia mandray gitara ny na 30 minutes ny kely indrindra rehefa mirava avy miasa na amin'ny alina, indraindray mety amin'ny roamaraina, indraindray amin'ny ray maraina arakaraky ny firavana amin'ny mpianatra en ligne manao appel vidéo eo, dia amin'iny vao mandray gitara dia indraindray reraka dia mandray 30 minutes, indraindray adiny ray. Misy fotoana moa matanjaka dia indraindray koa mazoto be dia ataoko adiny roa, fa tsy maintsy mandray foana zany na reraka tahaka n'inona ary nefa maraina dia efa mifondray miasa. Dia ho anao ihany koa manana ianao a objectif amin'ny gitara, mandraisa gitara isan'andro, tsy manina ianao na mampianatena, tsy manina ianao na mianatra taminah, tsy manina ianao na mianatra any amin'ny namana hafa, fa ny objectif antsika iraisana dia ny ahaizanao gitara, ka raiso isan'andro ny gitara 15 minutes isan'andro fotsiny anie dia efa ampiahaizanao. Matoy ianao tsy mahay a dia tsy discipliné zany, azadino a fa izaho sy anao dia kamo isan'andro na izaho zao ary, fa rehefa discipliné ianao ny dikany hoe discipliné mandray foana ianao na marary na salama, raha mbola afaka mihetsika ny tanana dia mandray foana. Dia inona ny vokany? Tsy maintsy ahay ianao, mila manana olona atao modely ianao a dia manahafa ny olona, dia azadino ny travaillan'ny vitessenao, ohatra hoe amin'ny alalan'ny gamme ve nandresanao anazy, ohatra hoe dia rehefa tsy mahita atao ianao dia izay kely anananao averimberina ao anatin'ny 15 minutes. Ohatra ny hoe tsy mbola misy nampianatra hira ianao fa gamme nisy nampianatra dia tsy manina na zay ary ny averinao ao anatin'ny 15 minutes. Tsy manina na zany foana na averimberinao anatin'ny 15 minitra, fa ny essentiel dia ianao nandray foana. Raha misy hira ianaranao tsy mety tafavoaka dia aza frustré, aza stressé ihany koa, fa kilalao le izy, mila misentir ianao hoe milalao a, ny dikany hoe milalao a, mahazo ianao tsara, tsy mahazo ianao tsy maninona. Dia ohatra izany ihany koa mianatra gitara, ohatra ny hoe ny zavatra ianaranao mety tsisy dikany amin'ny olona manao anazy dia aza kivy, fa zay natao hoe milalao, zay le sisiny frantsay jouer la guitare. Raha fitina zany ny zavatra nolazaiko anao androany dia 15 minitra isan'andro dia ampy ahaizanao gitara. Raha ohatra ianao misy zavatra be da be hainao dia ovaovao le zavatra ianarana anatin'ny 15 minitra, azadino ny mamolaka ny tananao dia mila matitra tsara ianao manaja le 15 minitra. Raha mahavita mihoatra félicitation fa tsara be zany. Dia azadino ihany koa fa milalao ianao fa tsy miasa, dikan'izany zany na mety le izy mifalia foana, tsy mety le izy tohizindray rapitso. Zay ary fa dia mazotoa bon courage daholo dia raha rahanareo le conseil teo ohatra ny tsotra le izy fa zay ihany re olona ny secret ahafahana mahay gitara. Misaotra antsika rehetrarehetra raha misy fantaniana par rapport ny zavatra nresahako teo dia azadino ny manoratra izany eo amin'ny commentaire. Misaotra tompoko.